Manatiny sosialim-bahoaka sy zon'olombelona indrindra ary na dia efa nisy ary ny tolo-kevitra ny amin'ny anovana olalanina ny zony ireo olona manana fahasembanana dia toa tsy ho tanteraka izany raha ny fijeriny ireo vovonan'ny federasiony ireo olona manana fahasembanana izay. Ankoatr'izay moa dia nisy ny fanomezana izay notanterahana association des jeunes actifs de Madagascar na AJAMA ho an'izy ireo tamin'ity androany ity. Mitatitra izay Lova Ramanantsoa. Nahatsikaritra ny vovonan'ny federasion'ny ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara fa tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'ny gouvernemanta ny fankatoavana ny volavolan-dalàna mikasika ny zoan'ireo olona manana fahasembanana. Amin'izao fotoana izao zany izay ataontsika hoe taorian'ny tsanganan'ny gouvernemanta tamin'ny fomba ara-dalàna sy ofisialy dia zavatra ndraindrainay manana fahasembanana eto Madagasikara zany dia les ratification an'ilay ataontsika hoe convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Efa tamin'ny 2007 manko izy io zany nataontsika sonia fa niandry ny crise tapitra dia ankehitriny izy zany zao hoe mijoro tsara ara-dalàna dia izay zany zao zavatra hetaheta angatanay amin'ireo andrim-panjakana mitsangan'ireo. Somary mampalahelo kely manko zany raha ny an'ny fandaharana asa sy programme anasan'ireo ministera isan-karazany sy ireo gouvernement zay dia ohatrany tsy dia hita taratra loatra tao mahakasika anay manana fahasembanana. Amin'izao akatiky ny asaramandry izao dia nanolotra fanampiana ny vovonan'ny federasion'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara izay mitoetra be ho risika ireo fikambanana tsara sitrapo maro samihafa. Isan'izany ny association des jeunes actifs de Madagascar na AJAMA. Association des jeunes actifs de Madagascar zany dia nisafidy ny andro 4 Jiona mba hanomezana zavatra ho an'ny olona manana fahasembanana ao anatin'ny fampahafantarana ny fisiny sy fijoroan'ny association no tena tanjon'ny amnesty. Isan'ny tanjon'izy ireo ny fanatsarana ny fiainan'ny olona manana fahasembanana amin'ny ankapobeny, ny fampidirana anazy ireo amin'ny sehatry ny asa. Afana manatanteraka izany anefa dia tsy maintsy manatanteraka fampahafantarana azy ireo mizony zahay hoe izao avy ny zonareo olona manana fahasembanana tokony hisitraka izany ianareo ahafahanareo mba mahafantatra hoe ity ity avy ny lalàna tokony izorana. Nanatitra fanomezana teny foibeny IPF PHM metsy be ho risika ihany koa ny ministera am-ponina ka nahitana vary, tsosisa, siramamy, arendrina, kilalao ary vatomamy zany.